raha latsaka tany Toamasina tamin'ny olana ny tranga omaly. An'Andriamanitra ny aina ka dia mirary fononana feno ho ny fianakaviana manontolo ity androm-panjakana ity. Manarakaraka an'izay dia mampiahatsy ny malagasy mpiray-tany razana. Fa izahay eto amin'ny anteneran-dokolona dia manameloko amin'ny herinay sy ny sainay ny foa mampananay tanteraka ho an'izay rehetra mikonokono, ho an'izay rehetra mifandinika mba hisiany raha latsaka eto amin'ity firenena ity. Mbola ho ampitsehivina indray veto fa nanomboka tany amin'ny taona 7-9, ny taona 20-70, ny 10 taona ny maro lasa dia misy foana ny raha latsaka teto amin'ity tany razantsika ity noho ny tsy fitovian-kevitra, noho ny fitiavan-tena. Ka izay eto amin'ity androm-panjakana ity tompoko dia manameloko tanteraka ho an'ireo izay namana mpiray-tany razana mikonokonona ny hoan'izany, ary mampahatsiahy ny tany horen-danitra fa ny fitoniana rerikiany, ny filaminana rerikiany mety hampandroso amin'ity tany razantsika ity. Milaza miara-mahita raha misy ny vonona nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao dia io aretina Covid io mbola ho ampitsika indray ve, dia mbola itsika indray ve no amorona loza amina tampona anjony valala be mandry. Keto mpamaranana tompoko ahy izay ato amin'ity androm-panjakana ity dia mirary indrindra mampahatsiahy manentana ny mpiray-tany razana rehetra ao anatin'ny fotony rerikiany, ao anatin'ny filaminana rerikiany, ao anatin'ny fahatoniana rerikiany, ny tompony andraisana fanapahan-kevitra sisiany fifampandinehana hitongava ny firenentsika amin'ny tanjona tiany hitongavana. Sotra betsaka.